Najibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Yulchanao ni Fampalalambaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antalmine. Vous présente Ni Vavao. Tebka dimlehibe no navoatra ny Transparency International momba ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena izay navoakan'ny SENI omaly miariary ny tsy fanarandalana sy amboletra eto amin'ny firenena. Nanamafy ihany koa ny Organisation Internationale de la Francophonie fa tokony hirosona ny fifampiresahana manoloana ny toerana misy eto amin'ny tsika ankehitriny. Rakotnirina Ezo fito amby roapolo taona monina ao amin'ny commune Ambohidratrimo manana aretina mitaiza izay nitarika hatramin'ny arenti-saina efa maty ny reniny ary tsy tanira intsony izay atao aminy noho ny tsy fisiany hoenti-manana ka hiantsona voninkazo mahatratra ho an'ny zanany. Any ivelany mitoetra ny fampitsarana ny ady ao ambony de Gaza izay ifandrina ny firenena Israely sy Hamas amin'izao fotoana izao. Ny ampivaly ireo Palestiniana maty ary lehibe ny tafika Hamas iray sy miaramila telo no lafitra ao anatin'ny 420 ora vokatra izay ady eo amin'ny irony tonta izay. Raha antsika vetrany any andindin'izay. Alahady fahaenina amby roapolo ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo ankafaliana indray tongo lasy tongo vavy no tsy diko ny tokatranao amin'ity alahady ity asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ao amin'ny androany hatramin'ny farany anoboantsika izany avy hatrany ary teboka dimy lehibe no navoatra ny Transparency International momba ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena izay navoakan'ny SENI omaly miariary ny tsy fanarandalana sy ny amboletra eto amin'ny firenena raha ny fanazavana ary teraka vokatra tsy maro any aorina ny andindin'izay entiny Ilarina Soniaina. Teboka dimy mazava no navoatra ny Transparency International Initiative Madagascar mahakasika ny vokam-pifidianana navoaka ny SENI omaly iny. Efa tsy mahagaga intsony hoy ny fanazavana ny vokatra izay avoakan'ny SENI. Efa nanamafy ny fandresena amin'ny fihodinana voalohany Rajoelina Andry volana vitsy mialoha ny fifidianana. Mampana ny zava-hitranga hoy ny Transparency International irahina ireo mpanara-baovao iraisam-pirenena fa nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana teto amin'ny firenena ary hanafy ny fepetra iraisam-pirenena momba ny fifidianana ny 20 novambra teo iny na efa niariary sy azo tsapahitana anaza ny tsy fahatombanana teto sy teroa. Atraiza ny fetra ny tsy fahatombanana sy ny tsy fahalavorariana hitantaratra vao afaka ilaza fa tsy azo itokisana ny vokam-pifidianana. Azo leferina ve ny tsy fanarandalana ny tsy fisina fahamendrehana sy ny kolikoly izay efa natsikafin' mpanaramaso sy mpisehatra samihafa maro hatramin'ny nanomboana ny zotra-pifidianana ho hiatra ny Transparency. Manginy fotsiny ny fanapara-pahefana sy ny fanampainam-bava ary ny fisamborana ireo tsy mitovy hevitra saingy ireo manana fahefana isakana izany sy hiaro ny vahoaka malagasy ny safidy ny ho afa-pomora. Hatramin'ny avekany Madagasikara nanaiky maso sy nanaiky ireo fampiasa-kery fa nitsaikitsahana ny zon'olombelona kolokolo maro samihafa mandidina ny zotra-pifidianana. Maro nefa voalaza ary efa niezaka namotsipotsitra izany ny fiarahamonim-pirenena nandrakitra antsoratra na makafaka ary nitoroka ireo fomba fanao mamoetra ny fitondrana mba hisorohana ny loza sy hiarovana ny fahalalahana fototra izay zon'ny malagasy ihany koa saingy voahosihosy ny fitondrana ankehitriny. Noho izany ny fanekena ireo vokam-pifidianana ireo dia midika ihany koa ny fanekena ny fanararotana ny fahantrana lalina ho teknika farany andresena ny fifidianana eto Madagasikara ary tsy azo leferina izany. Na izany tokony hijoratra ny malagasy ho hiatra ny Transparency International aoka tsy handresy ny fahakiviana tsy mendrika izany ny vahoaka malagasy. Tokony isy ny firaisampo sy saina hiady amin'ny tsy ara-dalàna sy ny fangejana ny firenena sy ny vahoaka ho tombontsoan'olon-tokana. Ny Transparency International dia anohiatrany ny fikatsahana ny famoahana ny mangarahara ary ady amin'ny kolikoly amin'ny endrin-rehetra sy amin'ny fomba rehetra. Aoka samy andray andraikitra tandrify azy ny rehetra ho an'ny tanindrazana ho hiatrany ny Transparency International.
Vava mikasika ny tatitra tamin'izay zotra mpifidianana izay hatrany dia miantso ny tokony irosona amin'ny fifampiresahana ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie manoloana ny toedrara misy eto amin'ntsika ankehitriny. Ankoatra izany, maro ireo tsy fahatombanana hita ho hatrany ny fanazavana araka ny tatitra izay navoakan'izy ireo taorian'ny ny fanaraha-maso ny zotra mpifidianana teto Madagasikara. Fanadidina mikasika izay. Miantso amin'ny tokony amerinana indray ny fifampitokisana eo amin'ireo ilovelona rehetra na mpisehatra politika izany na ireo vondrokely hafa ny eo anivon'ny OIF araka ny tatitra izay navoakan'izy ireo taorian'ny fanaraha-maso ny zotra mpifidianana teto Madagasikara. Ilaina amin'ny fanamafisana ny tany-tandalàna raha ny fanazavana. Miantso amin'ny sy ny fifampiresahana iveren'ny fitoniana eto amin'ny firenena araka izany OIF, tanjona amin'izany sy ny filaminana sy fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. No mafisy ny OIF araka ny tatitra hatrany fa tsy ampy ny fifampiresahana tamin'ny governemanta sy ny antoko-panohitra. Nisy ihany koa ny fanavakavahana tamin'ireo rafitra samihafa ary indrindra ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra nandritra ireo hetsika samihafa nisy teto amin'ny firenena. Manahy amin'ny mety sy ny korontana eto Madagasikara taorian'ny fifidianana iny OIF ary maneho ny avononany ihany koa hiara-iasa amin'ireo mpisehatra samihafa isian'ny fitoniana sy ny filaminana ary ny demokrasia eto Madagasikara. Iazakazana avokoa ny raharam-pirenena atao ao. Herinandro taorian'ny fifidianana dia navoaka ny seni ny vokatra vonjomaika ary andray dia tsy ho ampy-herinandro ao aorian'io dia avoaka ny HCC ny vokatra ofisialy izay nosorana ny kandida Rajoelina ho filoha hitondra ny 5 taona any Madagasikara indray. Azakazaka araintosika tsy mandry tatany fa inona loatra no antony. Mampametra-panontaniana ny maro izao azakazaka mita zotra mpifidianana filohan'ny Repoblika alohan'ny faran'ny volana Novambra izao. Tena maika tokoa ve sa moramora kokoa ny nanisa vato satria vitsy ny isan'ny mpifidy? Sa hafainganana mba tsy hahafahan'ny olona manao fitarainana sy fitoriana amin'ireo tsy fanarahan-dalàna sy osika taloha nandritra sy taorian'ny fifidianana? Ahoana tokoa moa no ahafahana mamora antotan-taratasy manerana ny nosy izay feno tsy fahatombanana sy fandikan-dalàna ny kandida-mpanjakana sy ny mpomba azy natao? Na inona fandrosoana, na inona fivoaran'ny teknôlôjia, na manakory fahakingan'ny seny sy ireo ratsa mangaikany any amin'ny faritra rehetra any, dia mahavalalana ihany ny fahavoriana aingana be an'ireo voka-pifidianana sy ny antotan-taratasy momba izany. Misy antony mahamaika ny mpitondra ao, dia ny iverenana faran'izay aingana eo amin'ny fitondrana indray, ka tsy mandry tatana araka ny tokony ho izy. Tsy tenenina intsony moa ny hoe raha misy fiodinana faharoa amin'ny volana Desambra dia ahoana? Ilazany zany fa tsy nihevitra ny anao fiodinana faharoa ihany Rajoelina ary efa narangarangany hatry ela rahateo ny momba izany dia izao no tanterahany izao. Fa azakazaka anao ina nefa ampandroso mahakely finoana. Anao izay efa natombony tsy mampino. Efa voapirofo nandritra ny 5 taona mantsy fa tsy nitondra ninona ho an'ny vahoaka malagasy ny 5 taona farany teo. Ny olana ara-politika ateraka izao letrezana izao no tena ahina mafy. Tsy hitombo ny fitondran'io satria tsy nahazo ny fankatoavan'ny vahoaka maro anisa. Ireo kandida 20 rahateo dia nilaza fa tsy mankatohy ny fifidianana iny. Azo antoko izany fa tsy hanana famarina toerana ara-politika inga Rajoelina. Ny kandida 20 tsy manaiky fa na ilay kandida tsy nahinompo eo hatr'izay aza momba ity tokotany-pifidianana ity dia tsy tonga teny amin'ny seni omaly. Izany hoe kandida 12 amin'ireo 13 no tsy mankatohy ny fifidianana iny. Tsikaritra ihany koa fa tsy nanatrika ny famoahany ny vokatra vonjomaika iny ireo maso-vova iny miasa sy monina eto amintsika. Izay raha ny tokony ho izy manatrika ny fotoana iverina fa lehibe toy ireny. Tsy fahatongavan'ireo firenendehibe mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara izay midika ihany koa fa tsy mankatohy ny fifidianana sy ny vokatra iny izy ireo. Dia mahalaza izao toedra raha eto Madagasikara izao ny fandiniany tolo manao hoe mivoaka maraina tsy lasa lavitra toy ny akoho. Fa mitaky politika aram-pitantanana mazava ny fanarenana ny jirama ho ny sendika mpiasan'ity orinasa mpanjakana ity. Tsy mahavelon-tena ny orinasa hatreto ary isan'ny mitarika ny fahatiantoka miompapana ny fanjifana solika, ny fanofana groupe sy ny maro hafa. Ny sendika izay miantso ny ananganana ny tompom-pamokarana tantan'ny jirama madiodio raha tiana ny hitazonana ny jirama amin'ny maha orinasa mpanjakana azy. Ivresha. Tsy manana politika mazava momba ny famokarana angovo ny fanjakana malagasy. Io no mahatonga ny fikororotsofahany orinasa mpanjakana jirama amin'izao fotoana izao. Ho an'ny sendika ny mpiasa ny jirama, voafatra mazava ny olana indrindra ny mitarika ny fahatiantoka lalina nandritra ny taona maro. Tiana ampitaina mivoaka malagasy fotsiny hoe maro mo satria izao zavatra misy maro ny mikaikaikany amin'ny hoe fahatapahan-jiro sy ny rano reny misy ny fahanteran'ny fitaovana. Misy kosa nefa ny resaka ekonomika, izany hoe sahirana ara-bola mihitsy
ny orinasa Jirama. Izay zavatra zay zany anjaran'ny fanjakana fohy be ny mamahany zay hoe aiza hoe zay politika zay ahafahan'ilay orinasa miaina tahaka ny hoe fividianana na fanofana ny groupe ny fividianana énergie ny fividianana ny carburant zay mavesatra dia mavesatra hatrany amin'ny 5.20 isanjato ny charge financière ho an'ny orinasa Jirama dia lany amin'ireo avokoa. Dia anjaran'ny mpitondra fanjakana moa ny mamahany zany ka na iza mpitondra fanjakana ho avy eo dia mila mijery an'izany hoe zany any mamotika an'ity orinasa ity. Zay ny mahatonga an'ilay fitenenana hoe vente à perte satria ngeza loatra ny charge financière zany oharina amin'ny vola miditra aty amin'ny orinasa. Azo atao tsara hoy ny syndicat ny mpiasa ny Jirama manarina ny orinasa mpanjakana raha misy ny fahavononana ara-politika. Ireo ny fototry ny olana ary tokony hiainga avy amin'izay ihany koa ny vahaolana hitsaboana ny orinasa mpanjakana. Izao toedra raha zao zany satria efa tsy afa-mihetsika ilay orinasa dia lasa miara-miasa amin'ny orinasa tsika zany na hoe mpiara-miombonantoka ivelany. Zay moa le lasa tenenitsika foana le privatisation. Mbola misy miteny moa malagasy aloha privatisena le izy fa zao iainantsika zao nefa vokatra zany. Taloha ny système de production zao an'ny orinasa Jirama. Zao izy efa tsy apahany kely zany an'ny orinasa Jirama dia mitovitovy amin'izay daholo zany ny zavatra iainan'ny Jirama. Ny aty aminay zany dia zay ny ataoko hoe sosikevitra foana ny anay hoe raha amorona antsika zany zao tobi-pamokarana tantana ny orinasa Jirama aloha zany mora indrindra dia miala amin'ireny termika reny zany tsika fa miditra tsikelikely aty amin'ny énergie renouvelable sy ny rehetra. Maika araka zany ny fanarinana ny orinasa amin'izao fotoana tsy ahatongavana amin'ny fampidiany tanteraka hoatrany ny syndicat ny mpiasa ny Jirama. Dia zay koa mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao mamy fotoananao afaka minitra vitsy. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Tavavegny indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy anohizatsika ireo fanadihadiana ary ny olana mikasika ny fahatapahan-jiro hatrany mihamafy ny fahatapahan-jiro lavariny ao amin'ny commune Mahitsy district Anambohidratrimo amin'izao fotoana izao. Tafiakatra adiny 7 isan'andro ny fahatapahan-jiro ary maro ireo asa fivelomana sy fiarina no mitondra fahaisana vokatra izany. Mirongatra ihany koa ny trangana sy fandriampahalemana vokatry olana amin'ny fahatapahan-jiro
fahatapahan-jiro io horiany ny fanazavana fanadidina entiny Christian Jimby. Mitondra faisana ny fiariana sy ny fiveloman'ireo mponina ao amin'ny kominina Mahitsy distrika Nambohidratrimo amin'izao fotoana vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny. Mihamafy hatrany ny fahatapahan-jiro izay maharitra ora 5 isan'andro. Ny fahitana ny fahatapahan-jiro eto Mahitsy aloha dia tena isan'ny olana lehibe tena mampikaikaika anay eto Mahitsy mihitsy ny resaka fahatapahan-jiro. Ny fahatapahan-jiro dia misy foana ny délestage eto ary matetika mihitsy ary misy fotoana 2 andro 3 andro tsy miverina ny jiro eto Mahitsy. Ny alina izao amin'izao, ny alina izao ny tena fréquent be hoe isan-kalina tsy maintsy maty manomboka eo amin'ny 10 eo ka hatramin'ny 12 eo deparany ka any amin'ny mardi varaina vao miverina foana ny jiro. Mampikaikaika anay izy satria tena maro aminay eto mihitsy ny tena hoe miankina amin'ny jiro ny fivelomana. Manaraka an'izay le fahatapahana efa eo ihany fa navelona aza ny jiro dia tena ambany be ny intensité sy ny tension-na jiro. Raha eo amin'ny resaka fahatapahan-jiro aloha raha ety amin'ny faritra misy anay dia matetitetika tapaka ilay izy. Misy fotoana amin'ny atandro misy fotoana amin'ny alina. Dia amin'ny alina indray misy fotoana hoe eo amin'ilay ianao ohatra hoe te hanaraka vaovao mijery télé amin'ny alina izany ianao dia tapaka indray ihany koa ilay izy tsy miverina raha tsy maraina ny andro. Dia io mahatonga an'ilay olona mampitahina satria tsisy orana tsisy ina dia tapaka ho azy fotsiny ilay jiro. Dia izay zany lasa mijaly ilay mponina ety amin'ny faritra Mahitsy amin'ilay resaka jiro. Azo lazaina mahazo vahana satria amin'ny andro maizina moa zany ny ratsy dia mahazo vahana satria na miditra ao amin'ny tanàna misy anao raha tsy hitanao sy tsy hainao satria maizina ny tanàna. Plus n'izay ihany konkoa ny hazavana zany ilaina foana na amin'ny alina aza satria izay antoky ny fandriam-pahalemana ihany koa ny hazavana. Miteraka fantantoka sy fahaverezana asa maro ho an'ireo orinasa madinika izay miankin-doha amin'ny herinaratra ny JIRAMA io fahatapahan-jiro lavareny io. Le fiantraikan'le ataon'ny JIRAMA aloha tena problema be satria amin'izao fotoana izao zany maty daholo ny asa manarany indrindra fa namoatra ny anay miankina amin'ny courant zany ny zavatra atao tony zao tony ordinateur na tony imprimante tony rehefa tapaka ny jiro dia mitapaka tampoka dia na le redémarrage izy ary dia sahirana be daholo. Dia nefa tsy manana fahefana ianao hividy inona moa ty plaque, batterie, stabilisateur, onduleur. Dia tena misahirana be fa raha vao tapaka ny jiro dia mijanona ny fihinanany. Fahatanjaka aloha zany na le client zany raha ohatra hoe tokony ianao mitony zavatra tony manko ny anay zavatra madinidinika ohatran'ny tony ny azonay androany dia hoaninay androany, ny azonay rahampitso hoaninay rahampitso dia mifotoana tena sahirana ianao satria tsisy vola militra. Dia voatery ianao zany tsy maintsy mitady moyen na financement parallèle kely. Ny jiro zany tapaka foana nefa ny jiro tsy maintsy aloha. Dia nefa rehefa tonga fotoana dia rehefa tsy aloha le hoe tara le jiro dia tsy maintsy efa tapahan'ny JIRAMA nefany izay miasa tapakandro tsy miasa tapakandro dia tsy hita izay atao. Dia tsy maintsy atao nefa ny vidin-jiro. Fitadiavana ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy misy satria izaho zao miasa manao soudure sy manao vilka dia nefa ny problème le izy tsy mahavita le asanay takinay amin'ilay olona le vidin-jiro le courant fa ambany be ny jiro dia tsy mahavita asan'olona tokony atao. Aminah aloha zany le jiro tena mampijaly be satria ny antony ao anatin'ilay misy asa mihitsy tapahandro zareo tsy hay hoe inona zany ny dikany. Rehefa tsisy rehefa tapaka nefa le jiro be dia be ny asa tonga dia lasa ohatrany hoe lasa mitady hanitatra anao zavatra hafa zany aloha amin'izao hoe nefa raha izao fiainan'izao aloha ohatrany le jiro mahatonga mba engaviana mihitsy eo amin'ny lehibe amin'ny JIRAMA hoe mba aza tapatapahana ny jiro mahitsy hoe 5 taona tsy nahitam-baolana amin'ity fahatapahan-jiro ity ny fitondram-panjakana. Novaina hatrany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny JIRAMA fa nyteo ihany ny teo noho ny tsy fananana politika mazava momba ny angovo eto amintsika. Fahatapahan-jiro na délestage na coupure na inona iantsona azy izay miseho manerana ny nosy fa tsy eto Antananarivo ihany. Ny fampitomboana ny herinaratra vokarina izay isan'ny velona ranony Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka 5 taona lasa izay saingy izao miaina anaty aizina izao ihany ny vahoaka malagasy. Kominina maro no efa naneho fihetsiketsehana vokatry ity fahatapahan-jiro lavareny ity. Teo ihany koa ny famatsiana rano saingy tsy taitra amin'ny fanjakana hatramin'izao. Asa miandro inona va vao hamaly ity olana ity.
La fomba vao afa-kosa indray Rakotonirina Erzo 17 taona monina amin'ny fokontany Ambovy commune Ambohitra Atrimo manana aretina nitaiza izay nitarika hatramin'ny areti-tsaina efa matindreniny ary tsy hitanirany intsony izay atao amin'ny nony tsy fisiany hoenti-manana ka iantsona vokiava mahatratra ho an'ny zanany fanadidina entiny Iona Saina. Ohatrina zany ty zao zo? Ohatrinao ny voly Tiamanjato. Tiamanjato. Tiamanjato io fa tsy telonjato. Dina ny azon'iny zao zo? Misy tiananao ino iny zao? Verevitra ny ray ny Rakotonirina Erzo ny amin'ny fomba itsaboana sy anavotana ity zanany lahy fa nitona no miantomboany aretina tamin'izy vao enim-bolana ary izao tonga hatramin'ny tsy fahasalamana ara-tsaina izao aty amin'ny 17 taonany. Fiatsiany ao anatin'ny herinandro izy ndray mandeha indraindray izy mahatonga indroa anatin'ny herinandro fiatsiana dia mitsipatsipaka eny dia indraindray ny alina dia indraindray ny atoandro eo indrindra vao tsisy olona dia fa lasa maratra ny tenany izy le menjerazera satria izy indraindray mitsangana tonga dia iny ampijoroana izy tonga dia mitaboka eny dia elaela izy vao mahatsiaro saina eo ny 10 minitra ny 20 minitra izay vao mahatsiaro saina dia raha tsisy mahita dia sahirany tsy afaka atsony mihitsy nefa ny fantenana atao izay alanenina taminy tsy mbola afaka izy hatramin'izao fa araka ny tenen'ny hoe ny olona hoe misy bibikely ony eo amin'ny lohany eo nefa nefa nanao izay azony atao ihany zany nefa ny tena tsy afaka mihitsy. Tamin'izao 13 taona no maty ny reniny ka onjonjonjony rainy ny fikarakarana azy. Olana nefa ny rainy tsy maintsy mitady vola isakafoanan'izy mianaka. Miala maraina ary ariva vao tonga. Eo anelanelan'izay dia ny mpiaramonina no mijerijery an'izao. Dia manodidina mijerijery azy eo dia izy moa mandehandeha dia mangataka izy. Zany ny azo mifanoana. Dia izy tsy mihetsika eo raha tsy mahazo, tsy mihetsika eo mahitsiny izy. Dia rehefa mena izy izay vao lasa fa eo foana izy natapak'andro ary. Fa rehefa mahazo izy vao mandeha. Tsy mikasa tanana kosa izy fa rehefa mahazo izy dia atao hoe antana amin'izay haniny dia mandeha dia lasa izy. Tena tsy misy totaliny kosa roana ho avy ny raha hita amin'ny masoko. Satria ny ray ny sahirana, ilay izy adidy be, tsy hitako izay ho avy. Toy an'izao dia mandehandeha dia vivatony ny rainy fa rehefa sanatria tsy hotsonga amba ny rainy ifanjanan'ireo mpiray taporeo satria enta mavesatra. Araka izany mangataka eto an-tanàna no andaniany zo ny andro ny tao anatin'izay taona maro izay. Amin'ny alina ora 3 hatramin'ny ora 5 ihany ny faharetany fatoriany zo ka tsy maintsy mijerijery azy eo ny rainy rehefa tsy matory izy. Etsakilany nefa isan'andro tsy maintsy mikarama mibata entana mivarotra izay vokatra kely miakatra. Ireo no ataon'ny rainy amelomana ity zanany ity na eo azy izay tsy fampina torimaso izay. No ifaverezany sainy zo io na ireo ena mianadara itapo amin'ny aza tsy mahazaka ka miataka aminy fa ny rainy no eto mikarakara ny zanany na eo aza ny fetsika sy fiteny tsy voahevitra ataony zo indraindray. Dia ny hoaviny mihitsy zao tena mbola tsy hitako izy dia tena hoaviny satria sarotra tezaina be satria nazo ny lohany ihany zany tena akamasininy fa tsy mihina izay teninao izy zany. Izy zany raha vao tenitenenina hoe enjakentana izy dia indraindray izy tonga dia mitoraka nao tampoka na hitany eny na hazo na vato. Izy raha vao tenitenenina maherihery rehefa dia tonga izy dia manompo hoe hoano izy izy. Izay ny teneniny aminao dia inona tsony moa no azonao atao izany fa dia manaraka an'izay onjany fotsiny zany ianao. Tena tokotany teto izy dia niteneniny izy hoe kitikitianahy io any io amatsaina dia za zany tsy nieritreritra anazy hoe hiverina tampoka izy dia za varina nanao zavatra teo tokotany teo nanapaka ataonao gazo atazy dia tonga dia nalainy le hazo be zay tonga dia velesiny ta tonga dia tena ankona mihitsy. Dia tamin'izay kosa izy aloha nikasiako tanana ihany dia mifampitolona teo atokotany teo zay dia tamin'izay hitako ny tena natahorany ihany mihitsy azy zay tamin'izay fotoana zay. Tao anatin'izay 17 taona izay naleny mpitsabo malagasy natonona ny dokotera novidiana izay fanafody takatry ny fahefa-mividy lany ny teo an-tanana saingy tsy nahitana fiovana mitady ho kivy ny rainy. Io mbola tsy hitanay azy zay fiovany dia farany zany zay tapakevitra tena tsy hita intsony fa vola lany
aloha zany tonga de hijanona am'izao ty fa zay eny aloha eny fa tsy hitandratsiny za aza atao fivelomanay sahirana an'le fivelomanay kokoa nefa zay ato amin'ny fokotany Ambovy commune Ambohidratrimo no misy azy mianaka ireto miantso tolo-tanana sy sosikevitra sy fomba hitsabony ity zanany 17 taona Irakotiny Irina Jean Audon ny tena mampanahy dia anao ahoana ary ho aiza ity zanako ity rehefa mikipy ny masoko hoy ny irainy nakaizy dadanareo mitenena aizy dadanareo aizy dadanareo tsy miteny ozoa tenena hono antanindreto olo reto erzofa mitenena andeha hiaraka aminy eo nareo oe izy erzo zao miakana miaraka aminay zany e miaraka aminy andeha anaraka an'olo reo zo akamihitsy ako rovino amloto samainto dia ena aiza ny akanjonao misy maromaro sa hoe manana akanjo eo zo anakify zany akanjonao irambe azy asorona le akanjo antanina akanjo tsotony ho any atoa masina indraytsika amin'ity vavao manaraka ity tsy nontosany fikasan'ireo birao mpiangonana anafona ny fotoam-pivavahana atao amin'ny fiangonana FGKM Betela ao Antanambao 5 toa masina androany na dia efa nakatona atrony malariva aza ny fiangonana mitaky ny anesorana ny mpitandrina ankehitriny izy ireo noho ny fitondrany tena tsy mendrika sy ny fitantanam-bola tsy mazava nataon'ity farany karaikitra ny fifamaliana tao am-piangonana Kolo TV toa masina rehefa tsy nety ny ravona ny disadisa teo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny birao-mpiangonana ny fandimby ao amin'ny fiangonana Betela Tanambao 5 eto Tomasina ny roso tamin'ny fanakatonana ny fiangonana ireo birao-mpiangonana nandritra ny fotoana tsy nahateto toerana ny mpitandrina raha herivelo Joseph Fidy Manantsoa tokony ho tamin'ny fitora arivo ny andro ny omaly nilaza ireto birao-mpiangonana ireto fa tsy hisokatra ny fiangonana raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny birao foibe isan'ny fototry ny olana ny resaka fitantanam-bola tsy mazava eo any koa ny fitoratena ny mpitandrina ny zava-misy eto Betela zany voatery nandray fepetra zay birao-mpiangonana noho ny antony manokana zay ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina anisan'izany resaka fitantanam-bola tsy mazava ary misy tena hoe mangalatra azy ny manaraka zany resaka fitondran-tenany dia manahirina be zany no ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina izay zany birao-mpiangonana niara-niasa taminy nandritra ny 5 taona ty niezaka zay nandefitra noho ny amin'ny tompo nandefitra fa kosa hoe NDB-ny fiangonana zany no lalaovana dia tsy maintsy nandray fepetra zahay anakatony zao fiangonana zao mandrapa andraisanareo tompony andraikitra fanapaninkevitra indrindra fa ny foibe FGKM zany zay no andrasanay efa ela nitranga le problème fa nandefitra zahay na tonga le hoe pitikafony rehatra mikotra zany nareo zay tato nanao ezaka voka dehibe ividianana table mixage dia azo zay vola zay ny ray aman-dreny mpitandrina samy rery nanapa-kevitra nandeha nividy fitaovana io zay tsy mba niera taminay birao-mpiangonana kory izy zay zany ny fomba mahazatra ataony manapa-kevitra samy rery ary nanay samy teny ambony pilipitra hoe araka ny tapaky ny birao-mpiangonana nefa zavatra tsy mba hierana aminay birao-mpiangonana zay zany isan'ny pitikafa na tonga zay tsy zaka tsony ty raha ty fa tena manahirana ny zavatra tena marina koa zany ny kristiana ato Betela efa miena mihitsy miena le isan'ny kristiana zay zany mampalelo anay zany ka ijoronay zany ny firovanay ny fiangonana Betela ny mpitandrina mandalo fa izahay dia mipetraka eto zay zany isan'ny tonga anay nietsika noho ny fahaleovanay ny fiangonana androany maraina nefa betsaka ireo mpino no tsy nahalala ny fisiny ny fanapa-kevitry ny birao-mpiangonana ny amin'ny tsy fisiny ny fotoam-pivavahana mazatra isaky ny alahady raikitra ny fanokafana ny varavara-mpiangonana ary totosa avokoa ireo fotoam-pivavahana ny fandimby rehetra saingy ny alohavan'ny fifamaliny ny sampino tao anaty fiangonana olona reo mato miala any an-trano efa vohomanareo sabotsy hita maraina fiangonana mity ny tonga teo aiza moa zany anao Jesosy maonikotsika andeha anao box ato am-piangonana
aza ampidirina amin'izany le vahoakan'andriamanitra izah zao mijoro vavolombelona fa olona tena tsy fanota za miteny io fa raha izao mitoy eo verina any amin'ny fahotako indray za betraka any ny olato vao mifo e ary mitady ho any an-danitra fiangonana mifody mitompony zareko any aminazy ny lakile le disadisa zao ny disadisa teto i pastera fa hoe manao zavatra biby de pouvoir makavoly manao an'izao hoe aferan-jareo any le izy zay zany mitatitra nataony zareo teo le tatitra zany tsy sidiranay fiangonana zay momba ny zareo any amin'ny pastera any de rehefa tonga le olona zany mba nisy olona mijoro zay ny andehananay aty andeha hivavaka fa tsy hoe tonga eto zay fiangonana apodiny ny ataonareo anana ny fahefana viaiza moa zany tsisy manana fahefana zany eto na i paster iny ara tsy manana fahefana na fody any fiangonana io pastera manao ny asany mitarika catéchomène any folo pointy fanao isataona zany zava-misy zany de misavorivory satria tsy milamina mpitandrina be de be ny zavatra ataony vola am-piangonana tsy zay anaovany azy manavakavaka izy manao didijadony izy manao fitondratena tsy mendrika izy zany zavatra tsy rehetra zany de tsy zakana intsony zay tamin'ny omaly arivo androany io zany nakatony ty fiangonana ty maly de sokavanjareo ankeriny fotsiny tao de afaka niditra ny olona tsy mampanina anay ny olona mivavaka fa kosa manina no ilana ady le bro-piangonana fa tsy avela hitsangana iteny aleo ny bro-piangonana iteniny zava-misy mba hoen'ny kristianina rehetra zay ny tinay fahazasakanana ny olona iteny fa maninona dina fiangonana vain fiangonana iza lakile de ny vaina fiangonana fa tsisy torabato zany de kristianina ka hitorabato tsy marina zany ary tokony tsy akakatsika tokony hay zare te iady zare te iady tsisy torabato zany fa zareo tsy teo e fiangonana ave andeha famaly iady eto zareo tsy teo zareo nandeha tsara fitaovy vavany zareo tsy teo fa tsy hitanay zareo marina mihitsy zany ary tsy droany mihitsy zany manitsy fiangonana ny zava-misy amin'ny alo mampalahelo anahy de zao pasteur manavakavaka misy ny tiny de resahany tsara ary efa tsy azo azony ianao pakebe no azonao aminy de marana tsy afaka hitaraina ianao fa de mavesatra lalandava ny teny avoaka mivavany raha vola tsy akasitrahany nanamafy ireo birao-mpiangonana fa tsy ho vita itiraraha ity raha tsy misy ny fanapa-kevitra aintitra raisy ny birao foibe FJKM efa nisy raha teo ny fitarainana nalefan'izy ireo saingy tsy nahitambokana izany araka ny fantatra nefa amin'ny alahady herinyanio ny fankalazana ny alahady ny mpitandrina eto amin'ity fiangonana ity fotoana izay tsy maintsy mahitotoerana ny mpitandrina tompona andraikitra izay voatonontonona anarana ifanatrika amin'ireto birao-mpiangonana ireto ho amin'ny maresaka anivelany kosa indray mitohatra ny fampitsarana ny ady ao amin'ny bande de Gaza ifanandrana ny firenena israeliana sy Hamasy amin'izao fotoana izao ny ampivaly ireo palestiniana maty lehibe ny tafika Hamasy iray sy miaramila telo no lavo tao anatin'ny 420 ora vokatra izay ady izay teo amin'ny hirony tota fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Troisième jour de trêve dans la bande de Gaza. Andro fahatelo amin'ny fampitsarana ny ady eo amin'ny firenena Israely sy Hamas ny bande de Gaza amin'izao fotoana izao. Ny ampivaly ireo palestiniana maty ary lehibe ny tafika Hamas iray sy miaramila telo no lavo vokatry ny ady teo amin'ny rotonta tao anatin'ny 420 ora. Maro ireo takaitra ateraky ty fifandonana ity raha tsy tanisy afa-tsy ny faravan'ny hôpitaly lehibe any an-toerana. Nisy akila ny fiarabe mpitatitra fanampiana misa 700 ho famonjena ireo mponina any an-toerana araka ny tatitra farany avy amin'ny firenena mikambany. Tafiditra ao anatin'ity fanampiana ity ny rano, sakafo sy ny fanafody. De l'eau, du fioul et de la nourriture sont arrivés. Dia zany koa mamana ny fampalalam-bavahoetra amin'ny Cool TV ho amin'ny ity alina ity hisaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.